zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 1 teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amby 1 teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Matthieu 5:20 amin'ny anjininy 7. Hovakina ny soramandry aminaran'i Jesosy Kristy Tompo amakiana azy manao hoe niresaka nataon'i Jesosy sy ny mpianany teny an-dalana raha nankany amin'ny tenimboatra oliva. Anjininy 7 hovakina aminaran'i Jesosy Kristy Tompo anjakany voninahitra. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nankany amin'ny tenimboatra oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitoana noho ny amiko anio alina. Fa voasoratra hoe amelon'ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Fa rehefa atsangana aho dia hialohanareo ho any Galilia. Fa Petera namalaka nanao taminy hoe na dia ho tafitoana noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitoana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa nio alina raha tsy mbola misy akomaneno dia anday ahintelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia raha maty aminao azaho tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa nolazainy mpianatra rehetra. Jesosy tao Getsemane. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tamin'ny isa anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, petraha eto aloha ianareo raha mbola ankeroa hivavaka aho. Ary mitondra ny Petera mba amin'ny roa lahy zanak' Zebedeo izy dia nala elom-posy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa jiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho fatsy. Mitoera eto kamera miaro tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe raha zao tao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, fa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay tsy mahazaka miara tory amiko na dia orairay ihany aza ianareo. Miareta tory ka mivavay ianareo, masy jiranareo amin'ny fakapanay. Mety ihany ny fanay fa nofony tsy manan-kery. Dia nandefa androny ray izy ka nivavaka hoe raha tsy azo esorina amiko ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho tonga izy dia nahita azy matory ndray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fa nitelony ka nanao izay teny zany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe matory ary ankehitriny fa miala sasatra ianareo. Indro efa kaiky ny ora ary ny zanak'olona tolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, indro fa efa kaiky ilay amadikay. Ary mbola niteny izany Jesosy, indro fa avy Jodasy izay isany 12 lahy mba amin'ny vahoaka besaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangy, ny ray ny lolohan'ny mpisorona sy ny olona ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka na hoe izay oroako no izy. Sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an Jesosy izy ka nanao hoe finaditra raby. Dia nanoroka azy ka hoy Jesosy taminy, risaka izy ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy nanisitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabatra ka
ny kapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nafaka ny sofiny fa hoy Jesosy taminy ampijiro amin'ny trano ny sabatra ao fa zay rehetra mandray sabatra no ovonoina amin'ny sabatra ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko ao dia aniraka anjely sy omby 12 legiona hoeto amiko izy ankehitriny raha izany dia atao hoana no atanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy tonga zany ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra itoy ny fisambotra jiolava ianareo isanandro dia mipetraka mampianatra teo amin'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ianareo fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany ary tamin'izay dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra ny nitsaranan Jesosy teo anatrehany Kaiafa sy nandavany Petera azy ny telo ary izay efa nisambotra an Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izay nivoriany mpanoradalàna sy ny loholona ary efa nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjany tranony mpisorona ary niditra izy dia niara-mipetraka teo amin'ny mpiandry Raha mba ahita izay afarany ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny Sinedriona rehetra dia nitady teny hoentiny iampangana lainga an Jesosy mamonoana azy averiko kely anjiny fa7 ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny Sinedriona rehetra nitady teny hoentiny iampangana lainga an Jesosy mba amonoana azy fa tsy nahita izy na dia maro azy zany vavolombelona mandainga tonga teo ary no ny farany dia nisy roa lahy tonga teo izay nanao hoe itsy nanao hoe mahay mandrava ny tempolon'Andriamanitra aho sy manangana azy any atelony dia nisangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao inona no iampangano reto anao nefa tsy niteny Jesosy dia hoy ny mpisorona be taminy ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra hoy Jesosy taminy voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona hipetraka eo amin'ny tananankavanany Hery sy avy eo amin'ny rahaolanitra ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe efa niteny ratsy izy ahoana no mbola ilantsika vavolombelona indray indro efa renareo izao fitenenany rasy izao ahoana no hevitrareo ary ireo namalika nanao hoe mendrika hoeloina ho faty izy dia nororano ny tavany nasiany totondra izy ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe maminany aminay ry Kristy iza namely anao ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe ianao no nomba ny Jesosy ilay Galileana fa izy nanda teo anatrihan'izy ireo izy rehetra ka nanao hoe tsy azoko izay lazainao ary no niala teo ambavady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe itsy koa mba nomba ny Jesosy avy a Nazareta ary nanda indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy izany ary no niafaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa fa namany reny ianao fa ny fiteninao ny ampanganao dia vao niozina sy nianiany izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy izany ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izay nolazainy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahy intelo ianao ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra ary no maraina ny andro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra iampangany Jesosy mba amonoana azy ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony any Pilato gouvernoura ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelona Jesosy dia naneniny ka namerina ny sekely vola fosy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina
fa hoy ireo ahona inony zany fa asanao ary nono natsipony teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananto tena ka dia maty ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny tempolo io fa vidin-draha ary no niarany hevitra izy dia namidy ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevenam-bahiny koa izany no anaovana ny anarany saha izay mandraka androany hoe sahan-draha ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an Jeremia mpaminany hoe dia nalainy sekely volafotsy 30 vidin'ilay nitombanana dia ilay nitombanany zanak'Israely ka nomeny amidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany ary izay efa nandidian'i Jehovah azy nandidian'i Jehovah ary Jesosy nisangana teo anatreny gouvernour ary ny gouvernour azy ka nanao hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy dia hoy Jesosy voalazanao ary raha nampangay ny lohan'ny mpisorona ambamin'ny olona izy dia tsy namaly akory dia hoy Pilato taminy tsy renao va izany zavatra maro iampangalanao zany fa tsy namaly azy izy na dia indray mbava akory azy ka dia gaga indrindra ny gouvernour ary isaky ny tonga ny andro firavoravona dia fanao ny gouvernour ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka araka an'izay tiany ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy iza moa tsy nareo alefako anareo Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ny vadiny dia naniraka ankeo aminy ka nanao hoe aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory ahy be ihany ny nanofisako azy any maraina ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny olona ny taona ny vahoaka mba angataka ny Barabasy ary amono an Jesosy hoy Pilato taminy ka ahoana kosa ary ny ataoko amin'ny Jesosy izay atao hoe Kristy dia hoy izy rehetra aoka homboana amin'ny azo fijaliana izy fa hoy ny gouvernour inona no ratsy fa hoy ny gouvernour inona no ratsy nataony fa vaomainka ny ansoanso izy ka nanao hoe aoka homboana amin'ny azo fijaliana izy ary raha hitan'ny Pilato fa tsy naleo ditra azy izy fa vaomainka nandroso ihany azy zany tabataba dia nakarano izy ka nanasany tanany teo anatrian'ny vahoaka ary nanao hoe afaka mirano ty lehilahy marina ity aho fa asanareo ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe aoka ny rany ho aminay mba mizanakay ary dia nandeha fa ny Barabasy ho an'ny olona izy fa Jesosy nasay nokapohiny ary natolony mba homboana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Ya. Afaka mihaino tsara sika dia zany no jerenao. Eto zany dia manambara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay zavatra niaretan'i Jesosy Kristy Tompo teto ambonin'ny tany. Mafy ny zavatra niaretany ary raha dinihina lalina ny momba ny hafaran'i Jesosy Tompo dia tena tsy misy mahazaka an'izany hoe tomponao zao misy manao an'izany kanefa moa tsy tsy amin'ny firenentsika ny olona nanao an'izany fa tany amin'ny tanin'ny Israely ary efa maty avokoa ny olona nanao an'izany zavatra izany. Mila tsy ho zaka mihitsy. Dinio tsara zanak'Andriamanitra lahatokana Jesosy izy ny tompony zao rehetra zao an Jehova ny tany sy zay rehetra monina eo aminy noho izany an Jehova Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy isika zay monina eo aminy eny fa na ny zavaboary na ny zavamaniry na ny zavamananaina an Jehova izany. Halleluja. Jesosy Kristy anefa dia mpifehy ny zavaboary satria zanany lahatokana io marary azy io fa efa voalaza tany amin'ny Isaia fa atao fanatim-panonerana ary nanotra ny tena no fanatim-panonerana ty Jesosy Tompo ty. Ny zavatra nanenjehany lohan'ny mpisorona azy
nanenjehan'ny olona azy dia ny fahamarinana izay jorony. Jesosy tompo avy any an-danitra, ataony tompo ahoana moa zany anota, tsy mahay mandangy izy, tsy mahay manota izy, satria ny ainany hatramin'ny mbola kely tany an-danitra tany dia fahamarinana. Zanaka lahy tokana ny rainy izy, zatra nianta izy tany amin'ny rainy tany an-danitra, moa ny rainy ihany koa tompony lanitra sy ny tany, ary mifeny anjelin'ny lanitra rehetra sy ny atsy ambony tany. Ny zavatra nitranga nefa nialina an' Jesosy daholo ny olona noho ny fahefana sy ny fahamarinana izay tsy azo esorina aminy, noho ny fahamarinana izay jorony izay tsy azo esorina aminy. Dia nandeha izy ireo dia nanana eritreritra lasa i Jodasy, satria efa fantany fa enjeny lohan'ny mpisorona sy ny olona foana. Ireo fariseo sadoseo nanezika an' Jesosy tompo foana eo hatramin'izay, fa tsy nety nahazo azy mihitsy. Hoe ay zary ny azahoana azy. Misy fotoana ny tompo rehefa mitory-teny tahaka izao dia atosika an'ireo dia efa ny amoro-tevana any voajanona. Misy fotoana tadiavin'ireo toram-bato. Ilay fahamarinana torian'i Jesosy tompo misy ny sy zakany, satria ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy Kristy tompo. Ka ny tenin'Andriamanitra fahamarinana izay toriana aminao dia Jesosy Kristy tompo no ambara eto. Haleluya. Hatramin'izay tsy mbola nanambara ny tenako teto, fa Jesosy foana ny toriana eto. Ary izay fahamarinana izao no misimoka ao anatinao, mahatonga anao mbola tafajoro hatramin'izao. Haleluya. Mbola tafajoro foana ianao. Ny zavatra misy dia izao, sy zakan'izy ireo ny fahamarinana tao anatin'i Jesosy tompo. Ataon'i Jesosy tompo ahoana nefa ny ala amin'ny fahamarinana, satria tsy mahay manota izy. Inona amin'izay ary ny atao? Nitady mpianatra ny tompo dia ny mpitazona vola tao anatiny fikambanan'izy 12 lahy mpianatra ny tompo, ilay mpitondra kitapo ny tompo, fa tsy izy zany fa Jodasy. Izy mitondra ny kitapo ny tompo io tsy ainy, fa ny volan'ny tompo ane ka volan'Andriamanitra, tsy azo angalarina ny volan'Andriamanitra. Ohatran'sika zao rehefa manao mpafolo-karena dia efa malala hoe ny ampafolo ny vola azo sy maintsy an'Andriamanitra. Rehefa hoanao iny dia manino ianao zany? Mangalatra ny volan'Andriamanitra ianao, satria efa fahamarinana efa fantatrao zany. Rehefa tsy manao mpafolo-karena ianao zany dia efa misy ozina mipetraka ny amin'ny olona manao an'izany, dia efa fantatrao hoe tsy vola tsy rehefa azoko sy maintsy omeko ny ampafolo. Na ohatrinona an'Andriamanitra zany, satria na ny rivotra iainantsika ary tsy voavidintsika vola. Ka raha mba ampafolony amin'izay azo sika moa ny takian'Andriamanitra dia mampaninona. Rehefa manao fanatra sika ndray mandeha isan-kerinandro zany sabaty zany, tsy tokony hoe izay tianao omenao, fa mba tokony fanatitra mba mihaja mendrika an'Andriamanitra no atao. Tamin'ny andron'i Jesosy tompo izay nahita azy indrindra fa ny vehivavy dia samy nafoy avokoa, ary izay vola azo rehetra dia mipetraka amin'izy mitazona kitapo, mipetraka amin'ny Jodasy. Izy no mpividy zavatra rehetra ilaina, izy no mpividy ny zavatra rehetra, dia i Jodasy zany. Ay zany ny volan'ny tompo nangalariny. Indray andro rehefa tonga tao an-trano Lazarosy ny tompo, dia i Marta variana nanompo nikarakara sakafo, fa i Maria kosa naka ilay nari-dasarobidy dia nalainy dia nataony tamin'ny tongotra ny tompo dia nifohany tamin'ny volondohany. Tezitra tamin'izany Jodasy hoe zavatra tokony amidy denari 300 iny dia nomena ny malahelo, nefa dia lany laliana fotsiny satria feno menaka, anitra ny menaka sarobidy ny trano. Tamin'izany fotoana izany dia ozy ny Baiboly, tezitra izy satria sy nony amin'ny fanatitra ho an'ny malahelo akory nampalahelo azy, fa izy efa mpangalatra. Nangalatra volan'Andriamanitra foana izy dia fantatra Andriamanitra io, fantatra ny tompo. Ny olona rehetra teo amin'ny toerana rehetra rehefa marary, na ilay vehivavy mitsidra, na ilay zanaka Jair 12 taona maty nasangany tompo, na zanaka ilay tokana an'ilay vehivavy avy aninaina, na i Lazarosy
na ilay zanaka lahy tokana n'ilay lehilahy mpanankarena zay tratrany andro be nitranony Jesosy tompo rehefa nisy devoly. Eny fa na de ilay lehilahy tany amin'ny fasana azy zay nisy devoly legiona ka saiko tora-bato azy nafahany Jesosy tompo zany lehilahy zany. Ny boka rehetra ny dioviny daholy fa i Jodasy nanaraka ny tompo teny foana dia nanafiny ny lotom-po tao anatiny, nanafiny ny fanenjehana ny Jesosy tompo izy, nankala ny tompo tao am-pony izy fa samy teny izy satria ilay fikambanana tsy foiny sy fony ilay fikambanana dia samy teny izy. Noho izany tao anatin'ny fony efa nisy fialonana. Tapa-kevitra amin'izay izy fa hivarotra ny Jesosy tompo any amin'ny mpisorona be sy ny loholona tamin'izany fotoana izany. Dia hoe ohatriny na rivarotanao azy fa efa ela zay mitady an'izy io fa tsy fantatra mihitsy, fa rehefa miaraka ampianana izy dia tsy fantatra mihitsy. Fa mitovy ny akanjony zareo, mitovy ny fiainany, tsy fantatra izy. Falo misy ny zareo ary rehefa amidy ny tompo dia tena namidy ny Jodasy, ary rehefa azo ny vola dia tsy nohaniny fa nieritreritra izy aloha hoe inona mety fiantraikany, dia lasa ihany izy faly izy aloha nahazo n'ilay vola dia nitehiriziny dia lasa izy hoe izay oroako no izy. Tandremo tsara mety hoe manana alahelo amin'olona ianao na malahelo amin'ny mpitondra fiangonana na zaza, fa io ny tompontsika dia mpanjinika ny fo sy ny vo. Fa amin'ny farany io tsy maintsy miariary foana, ary tsy maintsy hita foana io any amin'ny farany. Zany ny tena n'Andriamanitra hoe aza vela ho tratran'ny masoandro milentika ny fahatezerana. Ny fahatezerana sy azo ny tratran'ny masoandro milentika fa ny alahelo afaka mitoetra, kanefa miezah manala ny alahelo anatin'ny fonao. Dia ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy dia iny Jodasy dia nipetraka tamin'ny toerana sy ny hoe Getsemane, dia nitondra ny Petera sy Jona ary Jakoba izy, dia nivavaka teo nanotrany alina, dia nangataka izy raha azo atao esory amiko tsika poka ity satria mangidy loatra. Kanefa aoka sy ny sitrapoko aneny atao fa ny sitraponao. Jesosy tompo sy nanaiky anao izay sitrapony zany teto ambony tany, satria efa fantany fa sy izay manao tompoko no andova ny fanjakany lanitra, fa izay manao sitrapony ndray izay any an-danitra. Noho izany tsy afaka nanatanteraka ny sitrapony ny tompo ka hoe andeha hitsoka, fa inona ny zavatra nataony? Izay sitraponao no aoka ho tanteraka. Tamin'izany fotoana izany zavatra nitranga dia tahaka izao. Zavatra nitranga dia tahaka izao. Natorina alahelo ny mpianatra dia eo rendremana. Tsy fantany Petera amin'ny hoe inona na inona, fa raha fantany fa ny omana Petera satria fa nitsena ny lavitra tany mihitsy angamba ny fahavalo, dia izay fanarahana tany. Fa ny tompo efa nalala hoe sitrapon'Andriamanitra raha io aleo tanteraka. Dia ny zavatra misy dia mijery ny Petera izy, nareo hoe tsy mahatrady ny ray akory mivavaka ho anahy, fa jiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho fatsy aho. Dia avy teo amin'izay tao anatin'izay izy dia lasa mivavaka indray, ary ny jinitra tamin'ny tavany dia nipotrapotraka sahala amin'ny raha nilasaka tamin'ny tany. Eny zany 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 hoe amin'ny tsy tany tsy efa misy asembohana ny vadika raha zany no ny fanenjehana, no ny ady efa niraisy ny ty tany ty zany ary vavolombelona, fa efa nieretan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia nandeha ny fotoana, dia nandeha niala tao amin'ny Petera izy jery fanondrony, matory ara ozy izy fa mety ihany ny fanahy fa nofony tsy manan-kery. Tao anatin'izay dia nandeha indray mitora-bato indray ny tompo dia nivavaka,
vao maika nivavaka mafy izy ary vao maika nipotrapotraka sala amin'ny rany asembona teo amin'ny tavany dia hoy amin'izay ny tompo rehefa nivavaka satria tao anatin'izany dia namangy azy Elisy Mosesy ren'Andriamanitra nivavaka izay nataony fa tsy azon'Andriamanitra esorina ilay kapoaka sy masitrony satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ray izay efa voalaza ny mpaminany hatrizay tsy azony esorina io fa sy maintsy aretan'ny tompo ny zavatra misy anefa rehefa ren'Andriamanitra ray niala elon'i Jesosy dia nala elo ihany izy dia naneraka ny Mosesy Elia avy any an-danitra tonga teo aminy ka nampahery azy rehefa nivavaka teo amin'ny vatolampy izy feno ray io vatolampy izy zany hoe asemboana jinitra tamin'ny tavany mivadika raka nipotrapotraka teny amin'ny tany sy ilay vatolampy izay nivavahana rehefa mafy nivavaka ny tompo tao anatin'izay enon'Andriamanitra ray dia nala elo izy dia naneraka ny Mosesy Elia izy nanambara manao hoe ho tanteraka ao ny sitrapon'Andriamanitra inona tsara ozy izy ho tanteraka ao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny Jerosalema ny hafatesanao tsy niteny misy izy hoe tompo a ndana hony ianao mandeha any Galilea mankalesa indray any Nazareta mankanesa any Egypta mankanesa ohatr'izao tsy navelany andeha zany fa ho tanteraka ao sitrapon'Andriamanitra fa ny Jerosalema ny hafatesanao zany hoe sitrapon'Andriamanitra ny an'olotra azy eo an-tanany mpanota anaovany mpanota zay tsy ny atao aminy satria ny tompona n'olotra ny tena ny anavotana ny fiainantsika anavotra ny fanantsika tao anatin'izay rehefa tonga tany amin'ny mpisorona bety teo anatrehany sy ny adiona ny tompo ny tsarainy tsy hita zay ampangana azy ny ampanga lainga azy daholo ny olona ary naveriko fanirony le teny teo hoe ny olona dia nisy ny ampanga lainga azy dia ny zavatra misy tao anatin'izay rehefa ny ampanga lainga azy ny olona dia sy mbola hita ihany izay marina fa nisy olona roalahy olon-drasy voakarama avy any dia niteny izy efa nirava fa efa niteny fa horavany ny tempoly ary asangana amin'ny ateloly dia nanontaniana ny tompo dia ozy ny tompo hitanareo ny zanak'Andriamanitra sanitra ho any an-danitra ary ho avy any amin'ny raha ololanitra dia ianao ve zany ny Kristy dia hoe voalazanao hoe inay intsony moa zany ilana resaka eto fa tonga dia andao entina any amin'ny gouvernoura ho tsaraina izy any amin'ny Pilato i Pilato ndray nefa lehilahy marina ny vadiny vavaka tsara dia nanonofo hoe aza manisy rasen'io lehilahy io dia hoy izy tamin'ny Pilato aza manisy rasen'io lehilahy io ianao fa nanahiranahy be ihany nofoko tamin'ny maraina ary Pilato rehefa nitsara azy dia nitabataba ny olona hoe inona ary ny atao iza ny alefa ho anareo Barabasy ilay ny komy sy namony olona araka ny ten'Andriamanitra nalatsika tamin'ny alina zany ilay ny komy sy namony olona sa Jesosy izay antsoina hoe Kristy dia hoy izy hoe Barabasy mpamony olona alefa sy ho anay ho afaka mahimaimpona avy any am-ponja fa Jesosy vonoy omboy amin'ny hazo fijaliana ary niaraka tamin'izay dia omboy izy tsy vitan'izany fa vao teo ihany tonga dia efa nisy namelaka ny tompo efa nisy nanome totondry efa nisy nandrora taminy efa nisy tonga dia nanindona lefina be dia be ary natolotra ny miaramila izy dia tany ny karavasiny miaramila tany kapoka isivy amin'ny telopolo mbola nampitondraina azy fijaliana ihany koa izay anantonana azy teny amin'ny lalana sy zakan'ny tombosony ilay azo fijaliana dia nampitondrana lehilahy kirenianina anankiray ary sy vitan'izany fa mitrosina amin'ny tany matetika ny tompo dia aremin'ireo fa misy vehivavy manala elo azy dia nanome rano azy efa nahita azy ny anjery dia hoy izy raha vehivavy mitomany iny tena anareo sy ny zanakareo fa raha izao miatra amin'ny hazo maitso dia manahoana ny amin'ny hazo maina raha zaho zanak'Andriamanitra raha niarany toy izao indrindra fa ianareo mpanarajiana fa mila misikiny nareo teo anefa dia nasangana indray ny tompo dia natositosika dia rehefa tena reraka efa sisy hevitra intsony na antona teo amin'ny hazo fijaliana dia nifansihana dia maty izy taoriany dia nalevina izy ary rehefa nalevina ny tompo
dia nitsangana tamin'ny maty. Hatreo no diransika. Jiny io tsara fanimponsika ny Jesosy Tompo dia sy maintsy mandalo fanenjena sy fanaratsiana. Raha sapanao fa sy fitiavam-bola kory itiavanao azy, fa fitiavana tena ao anatin'ny fo dia sarovy tsara ny teny ao amin'ny tononkirany Solomona hoe na ny ony maro azy tsy mahavony ny ampitiavana, na ny renirano azy tsy mahapoaka azy. Fantatr'Andriamanitra foana ny olona tena tia azy. Fantatr'Andriamanitra ny olona manao hoe tombokotomboko. Fa sy zay rehetra manao tombokotomboko akory no andovan'ny fanjakany lanitra, fa zay rehetra manao sitrapon'Andriamanitra. Haleluya. Mila mamantatritsika hoe iza no manao an'ilay tombokotomboko. Fa ny fiainany ihany ataony, sa iza ny tena manao sitrapon'Andriamanitra ray? Fa hoy ny tenin'i Jesosy Tompo, aza matahotra ry ondro vitsy, fa sitraky ny rainareo nijiranareo ny fiainana mandrakizay. Isika rehetra zao na zana ianareo samy mandalo ady daholy. Fa sarovy anefa fa mampahery anareo fa raha dia nandalo ady eza isika, mbola tsy nisy an'izany hoe nikaravasiana zany sika. Zany anefa dia niatra tamin'ny Tompo zany. Tsy mbola nifantsihana tamin'ny azo fijaliana izany sika. Zany tokony mbola ampahery antsika. Raha ohatra ka hoe sy fisinkanina fotsiny mbola sy ady zany, zavatra sy maintsy mitranga amin'ny olona zany. Raha sy voaloha fantrana fotsiny, zavatra mitranga amin'ny olona zany. Na fantrana zavatra hitovizany amin'ny olona zany. Fa ny ady ampanady dia ny fanenjehana sy ny famoronana lainga anendrika enrenanao amin'ny zavatra tsy nataonao. Ary inona ny tian'olona tongavana aminao anatin'ny fanenjehananao? Io fitiavanao an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao io tiano vonoina. Amoronina an'izao rehetrarehetra izao ianao mba hampiverindalina anao. Dia iny tokoa ny kely finoana. Dia rehefa maheno zavatra, hay ve zany e, dia miemotra izy. Ny olona nefa miroso ihany sisy raha iko an'izany, fa zany angano nanorako tena ato. Ny anahy dia miroso ihany ny fantatro. Fa ny olona sasany tsy ampy finoana. Zany na tonga ny Jesosy Tompo nangataka ho an'i Petera. Risy moana Petera, zany nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary raha mibebaka anao dia paherezon-dralanao. Io finoanao sy ny fitiavana an'Andriamanitra io tiany dia volom-pitehana io, satria vitsy ny olona manana an'izany fahamarinana izany. Vitsy ny olona mbola miorina ny finoana amin'izao fotoana izao. Vitsy ny olona mbola manana fitiavana marina an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary rehefa hitan'ny Satana fa misy fanatrehan'Andriamanitra aminao, rehefa hitan'ny Satana fa mahita fitsy amin'Andriamanitra ianao, tonga mivavaka ianao ka hitan'ilay fahazavana ao anatinao, dia tsy amelany ianao, fa izy dia mierina tahaka liona mitady izay rapany. Ninona zavatra misy, aza misy miala amin'ny Jesosy Tompo zany sika. Atambatra ny hery dia any an-danitra ny hafaran'izao lalansika izao. Haleluya. Fa mampalahelo ny olona raha misy zavatra reny sofiny, dia iny mahatonga anazy verin-dalana. Angatana ny lehilahy erina mba sy resaka. Iny mahatonga azy verin-dalana. Raha misy zavatra henony sofiny dia iny mampiverin-dalana azy. Sofinao na heno an'izany, sy hitanao maso zany. Mety enjena anao any am-piasana noho ny amin'ny sarin-doha. Mety enjena anao any am-pivarotana noho ny amin'ny sarin-doha. Enjeny fianakavianao ianao. Fa zao anefa sarovy. Za rehefa nanao fandarina 2 andro zay tena tsapako misy hoe misy pino ato tena mirehitra ny finoana. Tsy levina misy ny finoana. Maro ny pino ato amintsika efa ivoriany fianakaviany amin'izao, mitady zavatra hanemora anazy, fa ampitenen'ny fanahy masina foana izy, ary mivoaka mpandresy foana izy ao anatin'izany rehetra zany. Haleluya. Haleluya. Izay rehetra nanjoany Jesosy Tompo dia sy maintsy miatra amintsika, satria raha izao arao izy miatra amin'ny hazo maitso, manahoana amin'ny hazo maitso? Raha izy zanak'Andriamanitra
an'izany ny tompony hoe tsy ahitana zay hoe eloke fa nisy olon-drasa anankiroa avy any tonga dia nitabataba fotsiny nanameloko azy ireny ny taona olona misy an'izany eo amin'ny fiainantsika indraindray ianao mijoro sara mafana fo io na ny akanjo anaovanao azy dia fa sy tiany olona taloha ianao nitanjatanjaka be tamin'ny sy fahalalana mahafinaritra ny olona mijerenao finaritra misy ny fianakavianao omena toerana ambony amin'ny fianakavianao satria jejojejo ianao fa rehefa nanao roby amin'izay ianao na hoe nitafy lamba fian'ny fahamasinana amin'izay ny lehilahy tonga dia mivory ny fianakaviana manakorotana fa ity tenin'ny vehivavy mpino ato a na finaritra rehefa nivory ny fianakaviana dia hoe misy fivorian'ny mpianakaviana dia mba nandeha izy tsy nanala sarin-doha izy fa nanao roby tonga teo tsy fantana izy voriana teniteny amin'izay ny lehibe tao an-trano eo amin'ny fitopolo teo ny olona nivory teo fianakaviana hoe fivoriam-pianakaviana olon-dehibe daholony teo tsy izany mantsy ny amorinantsika fa ianao sady nitondrona ilay vehivavy efa nivadika mihitsy ianao amin'ny fomban-drazana taloha ianao mba zao no fitafinao fa zao ianao manala baraka fianakaviana amin'ny roby lavanao io mila irefarefa amin'ny tany ny saron-dohanao tarenao ihany sisany hita dia ny tananao tongotra ao raha mbola finosinao ba tsy hita misy ny mahaolona anao tsy mety amin'ny avansika zao tsy mety amin'ny fianakaviansika zao mivavaka daholo izay fa tsy manao tahaka anao io fa ny anao efa tafa ohatra loatra efa sy zaka amin'ny fianakaviana tso le mpivavaka ato mandeha fahamarinana manao roby lava le vehivavy zareo fianakaviana ny tsy mazaka mivavaka daholo zay reto samy manana ny fiangonana fa tsy manao tahaka anao mirefarefa amin'ny tany io ny roby zay alehanao rehetra dia mirebareba manala baraka fianakaviana mihitsy na amaly amin'izay le vehivavy fanontaniana ihany koa ny apetrako aminareo izy izy ianareo rehetrarehetra reo maninona ny olana na lehilahy rehefa maty izy dia ampitafianareo costary izy masina tsara asianareo bany tongony asiana gant tanany dia amasinareo am-piangona satria antenainareo fa hovavonjy izy mieritreritrana rehefa ho any an-danitra ty olo ty dia ampitafiana fahamasinana ividianareo costary dia asiana gant izy dia asiana bany tongony tareny ihany miseho minona rehefa hitra any an-danitra ny olona rehefa masina mino zareo ny anao izy le vehivavy tsy miandry ana ho faty tsy miandry ana maty vo hita fahamasinana satria ny fatiko sy entina any am-piangonana ho amasinana zany fa mbola velona dia efa mita fahamasinana satria fantatro fa ho any an-danitra ny hafarako halleloia ny anao izy izy ny fahamasinana tonga dia hitafiko dieny aty ambonin'ny tany hatramin'ny fahafatesana satria ny fatiko sy entina any am-piangonana zany fa aty ambony tany a dia efa manamasy tena fa efa fantatro fa ho any an-danitra ny lalako ka inona ny olana anareo amin'izany ozy izy tsy nareo zany ay zany tsy nareo dieny aty ambony tany dia efa mitafy fahamasinana manomana ny ho aviny any an-danitra sa manao fiainan'izao tontolo zao tahaka anareo dia rehefa maty vao iatsara velatsy amin'Andriamanitra hoe fidianana costara dia moa dia asiana gant dia asiana bany tongony dia asiana gant tanana hoe amasinina tsara fa ho any an-danitra dia masinina am-piangonana izy ny mpiasara velatsy amintsika tsy nisy namany fa tonga dia nangina ny fianakaviana dia hoy ny fianakaviana hoe marina ny teninao fa inona ary tsy hitorin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra any am-piangonana izany fahamasinana zany fa tsy fantatray ny fahamasinana mahatonga anao miteny anao fa ianao miteny zao vao misokatra ny sainao hoe ay ve mila homanina jeny aty ambony tany ny fiainan-danitra e teo zany ny fianakaviana vao resy lahatra halleloia halleloia ianao ihany koa manomboka androany mila mijoro ianao aoka sy ny fiampangananao mihitsy na ny fanendrikendrenanao atonga anao hiala na hiverin-dalana fa ianao ane na hemitra dia sy misy miasa saina be dia be ny mpino mety tadidekory azy ianao hoe nialy ihanina vela ho any tsisy miraharaha le izy satria na ny antony ny lalansika zany tsy miverina fa mandeha iza foana mandroso dia any arina any anefa za zany mitarika anareo aloha
tsy mahazo mierika fa raha vao mierika dia vongatsira. Dia zao ny lalana miakatra ho any an-danitra sady mikotontaona. Raha sanatria tafotoana dia misingidina any ambany any. Dia raha misy ary zany miemotra ny ariana any ka miverin-dalana izy. Dia za very aloha ary indray ve zany andeha hiverina riarira bery. Andeha hitady an'ilay olona miemotra. Andeha anenjika azy ndao miverena. Raha efa tonga aloha bery zany lalanao. Dia ozy ianao niemotra hono ny anona dia lasa ianao mankany. Dineo tsara, tonga any ianao dia tantarany zavatra. Efa ahoana rahalahy anao miemotra? Fa ahoana tao sitahitanao rahalahy? Dia tantarany zavatra amin'izay ianao tafajanonao ianao miresaka dia tonga dia eo indray ny toeranao. Ny olona efa lasa. Mety tonga dia mifampitantana aminy miaraka miemotra aminy ary ianao. Marina zany. Izany itenenako hoe tsy mijery ny mpanarasy avy ankavia na avy amin'ny ankavanana fa iny lalako iny dia iny izorako. Dia manao tahaka an'izao ilay mody marenina. Manarasy ny mpanarasy fa ny lalako tsy maintsy izorako foana. Ny olona ihany koa maheno dia efa nanaiky dia jinio tsara fa tahaka an'izany hoe Jodasy. Tao am-pony tao efa nisy alahelo amin'ny tompo, tsy maintsy afaka. Io tsy mivaly androany io. Fa any amin'ny fotoana anankiray ihany tsy maintsy tafaverin-dalana ilay olona. Mety mivavaka ihany fa tsy manao asan'Andriamanitra intsony. Efa fiverenan-dalana izany. Dia inona amin'izay atao le mpitondra fiangonana amin'izay enjeny. Ino manko olona ohatr'izao? Ino manko olona ohatr'izao? Le mpitondra fiangonana nefa ny olona sy miasa saina. Fa ny lalany ihany ny zorany. Tabataba le olona dia miemotra tsy ariana izy dia mandeha ihany ny tabataba. Jamy zany mandroso ihany le olona mpanarasy manino miemotra tsy ariana dia miemotra dia lasa lavitra any dia manantena anao hoe hiverina any aminy any ampahery azy. Za dia tsy hiverina any zany. Fa sy te hahenao kory azy izay fanaratsiana fa ny lalako ny zorako dia any an-danitra ny hafarako. Halleluja. Ka amin'izao andro farany izao tokony samy hijoro amin'ny finoana daholo isika. Satana ane ka mierina tahaka liona mitady izay rapany. Misy olona tena sy ampoizinao, mety hoe mpiandraikitra ato anatin'ny fiangonana, tonga any aminao ny manaratsy. Zany alako tamin'ny fiangonana io ohatr'izao, mety ianao portaporta mihitsy izy, mety andehanany any an-tsena mihitsy ianao. Tantarany zavatra fa tandremo. Fa Satana no naniraka azy ampiemotra anao satria hitan'ny Satana fa mamiratra ianao. Hitan'ny Satana fa mamiratra ianao. Feno voninahitran'Andriamanitra. Dia ny olona avy ato ihany ny rany andehany aminao ampiverin-dalana anao. Dia mitondra porofo be dia be izy, tantara zavatra maro izy. Fa rehefa misy an'izany dia teneno hoe reraka foana ianao fa ino nankanesanao aty fotoana tokony anaovanao zavatra. Fa za dia tsy emotra anao hatramin'ny faran'izany. Halleluja. Mety ny fianakavianao any ampirisiany dia hivoro ny fianakavianao. Ampiemotra anao dia inona ny avalinao. Tahaka ny lehilahy io nahazo vaditiana izy dia mitokantrano dia tonga ny fianakaviany ampisaraka azy amin'ny olontsiny. Na ny vehivavy ampisarana amin'ny vadiny. Iza ny manaiky an'izany hoe sarana fosiny izao no lafankatỳ? Tsisy. Ka raha ny vadinao aza sy ekenao hisaraka aminy satria mifankatsiana reo. Izay natambatr'Andriamanitra. Aoka sy ho saran'olombelona. Ny vadinao aza tsy hisaranao na dia betsaka zavatra henonao aminy, fanarasiana sy fiampangana laingy. Misy eo. Dia sy hisaranao ny vadinao. Indrindra ve fa hisaraka amin'izany hoe Jesosy tompo izany. Iza ny havitan'izany? Za mino tsy misy havitan'izany sika. Halleluja. Va dia ny tranonao aza sy vitanao misaraka aminao soanao izy. Dia Jesosy tompo ve? Dia vitanao hisaraka aminy. Ninona fivorian'ny fianakaviany? Ninona zavatra mitranga ny ampiasana?
Aratsy ny olona fa sy mampiverindalan anazy zany. Tsy mampiamitra ny fitiavako an'Andriamanitra zany, fa vao maika mampirehatra ny fitiavako an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tantarany Josafata. Josafata dia mpanjaka nandeha tamin'ny famarinana. Rehefa avy ny taranak'i Amona sy Moabita andeha hanafika an'izy ireo, dia inona nataony? Nitaony Josafata mpanjaka ny taranak'i Joda hatramin'ny olon-dehibe ka hatramin'ny zaza madinika, hatramin'ny olona vahoaka tany Jerosalema izay nifeziny, nifady any ary nanatrika ny tempoly. Nitady an'i Jehovah hoe ianao Jehovah Andriamanitra no Andriamanitray. Fa tonga ny fahavalonay hanafika anay, nefa be lavitra no izahay izy ireo. Ianao no enteheranay, ianao no itokinay, fa tsy mbola nivadika taminao zay na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Vonjeo amin'ny fahavalonay izay. Rehefa nifadianina teo izy sy ny vahoakany, nisy levita anankiray tonga dia nilasany fa nan'Andriamanitra, nivaly ny mivavaka. Hoe ry Josafata sy ny olona eto petraka eto Joda, tanàna amin'ny Joda hozy izy, sy any Jerosalema, aza matahotra an'ireo fahavalo be dia be hanafika anareo ireo, fa Jehova hiado anareo amin'ny tsindray mitoraka etsy. Haleluia! Jehova hiado anareo amin'ny tsindray mitoraka etsy. Rehefa nandeha zany dia gaga ny olona, fa raha ampiosonareo dia mandehana amin'ny hevitra ziza dia anareo mitsena ny olona hiady aminareo. Faly daholo. Dia hozy izy, minoa ny Jehovah Tompo, dia ho tafatoetra anao dia minoa ny mpaminany dia ho ambiriny anareo. Dia nalaina ny mpira nalefa aneloha, mpidera nalefa aneloha, dia tao anatin'izay nanaraka ny mpiteny mozika sy ny isan-karazany, dia nanaraka tatsiarina ny miaramila. Ny zavatra nisy nefa reto fahavalo taranak'i Amonita be dia be sy ny Moabita ary ny firenena izay niaraka tamin'izy ireo hanafika ny Israely dia tena besaka. Nankany Seira aloha dia nanafika tany, dia nentiny daholo ny arenany olona tany. Izy ireo anefa nibesaka salan'ny olona mitora-pasika, salan'ny fasika eny amoron-dranomasina, salan'ny valala. Io olona be dia be io nefa samy mitondra arena sarobidy daholo avy tany, dia apetraka eo dia hiady amin'ny Israely. Marina ny tenin'ny mpaminany tamin'izany, izay nanorahan'Andriamanitra ny fanahiny hoe aza matahotra Josafata sy anareo taranak'i Joda ary mipona avy any Jerosalema, fa Jehova hiady ho anareo amin'ny tsindray mitoraka etsy ary ho hitany masonareo zany. Zavatra hitranga rehefa hidina zareo, ny mpitendry, ny mpira nalefa aloha miaraka amin'ny mpitendry, ao ny mpandihy isan-karazany, dia nandeha amin'izay fisofana anjomana, misofana mozika, samy mideran'ny tompo teo, nefa olona andeha ady ny miaramila natao tatsiarina. Vao naheno an'ilay fiderana zareo, dia inona no nataony? Zareo ihany ny taranak'i Amona sy ny Moaba ihany nifanindrona tamin'ny sabatra, dia tsy nisy navelan'i Jehovah niangana na dia ray azy. Ary efa tsy nisy niangana na dia ray izy, ny arena rehetra izay nentiny avy tany dia nipetrany teo. Tonga amin'izay ny miaramila sy ny vahoaka sy ny mpidera tonga teo, nahita ny fanaka sy ny fitaovam-piadiana dia samy mitatitra ny reny nandeha nody. Dia niverina 3 andro vao tapitra ny fitahiana izay nomeny Jehovah n'izy ireo. Haleluia! Zany hoe ny olona andeha hiady amin'ny ray, ireny lasa ny famono, izy samy izy ihany, ary ny enta mavesatra nentiny avy tany, arena sarobidy, volamena sy volafotsy, vatsoa, zavatra maro isan-karazany, ohatra ny hoe nandeha hanatitra an'iny fotsiny, nametraka an'iny izy dia nalefasany Jehovah otrika dia izy rehetra samy nifamono teo, tsy nisy naniangana na dia ray. Ny zanak'Israely andeha hiady aminy, nahita anazy samy ninjitra maty teo daholo. Dia nijerena nefa ny entany feno arena, tena arena be dia be. Dia ny zanak'Israely rehetra, ny taranak'i Joda sy Jerosalema, samy nitaona arena sady nideran'Andriamanitra, samy nitaona an'izany nandeha notany an-tokantranony 3 andro nitateran'izy ireo ny fitahiana, zay vao tapitra. Dia nideran'i Jehovah tamin'ny feon'ny mozika sy ny anjomara amin'izay izy ary ny trompetra. Rehefa tena mijoro tsara sika ka manankina amin'ny Jehovah niady sika,
Jehovah Andriamanitra tsy hamelantsika irery zany izy. Amen. Tsy hamelantsika irery zany izy. Tsy hamelantsika irery zany izy. Fa rehefa mandalo ady ianao dia zany indrindra vao maiky manaitra ny fananao anakekezanao n'Andriamanitra. Fa misy ny olona mandainga ampihemotra anao fotsiny. Misy ny fianakaviana vorony olona misy manesikesika ny fianakaviananao. Zay zany zavatra misy. Tandremo sara ny ampiasananao ny mety amin'ny soa ny mpampiasanao na hoe rehefa miasa dia sorona ny saron-doha, rehefa mianatra ato dia manala saron-doha. Fa zao lazaiko aminao, ny eto an-tany mandalo ihany fa jerevony mandrakizay. Fa Jesosy Tompo rehefa maty dia nisangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fasana izy ary nandresy ny fahafatesana izy, naseho ny fahavalony fa tsy nanam-pahefana tamin'ny Jesosy ny fahafatesana, satria izy ny zanak'Andriamanitra, izy no fiainany sy fahamarinana. Halleluja. Zao ny lazainy tamin'ny Marta, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Ary izay maty ka mino ahy dia mbola ho velona izy. Izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Nefa maty izy fa nitsangana sy nanan-kery tamin'ny hery ny fahafatesana sy ny hery ny fasana riavana. Fa nitsangana tamin'ny maty izy, mbola nandehandeha teo an-tanàna 40 andro izy gaga ny fahavalo hoe sy le olona ny vonoana ve iny mandehandeha iny. Ary ny mpianatra tamin'izany dia tena faly ery. Nahita hoe ny tomponay izany vononareo ane, izay nandisy fanantenanao hoe maty, fa nitsangana tamin'ny maty izy ary hitany maso rehetra. Zany atao hoe zanak'Andriamanitra satria ny tompo rehefa ho samborina tsy nitsoaka izy, fa ny zavatra tao anatiny nanatony n'Andriamanitra bebe koa izy. Nanatony n'Andriamanitra izy na dia nipotrapotraka sahala amin'ny raza ny asembohany. Fa tahorina n'izany nitsangana tamin'ny maty izy dia mbola niseho tamin'ny maso. Ary sy vitan'izay ihany fa niakatra velona any an-danitra. Nisy fisandratana tonga tamin'ny tompo. Niditra tamin'ny voninahiny izy, lasa mpanjaka ny lanitra sy ny tany izy. Zany mahatonga azy hoe mpanjaka ny mpanjaka. Raha mbola misy zany mpanjaka eto ambony tany, Jesosy Tompo mbola mpanjaka lavitra noho izany. Halleluja. Noho izany nisandratra ny tompo haritany masony fahavalony. Ireto apôstôly nenjehana nampana ny tenan'ny tompo. Ho tanteraka aminareo zany teny fikasany ray. Fa azo herinareo milasany fanamasina aminareo. Ary vavolomeloka eto Jerusalema, Judea ary Samaria hatrany amin'ny farantany. Fa aza miala eto Jerusalema anareo mandra-panafiana hery anareo. Dia amin'izao fa amerena fanjakana amin'ny Israely dia hoy ny tompo, ny Raha ihany no mahalala an'izany araka an'izay sitrapony. Fa aza miala eto Jerusalema nareo miandra ny teny fikasany ray zany. Fa azo herinareo milasany fanamasina aminareo. Inona tokoa tonga ny Pentekosta niditra tamin'ny voninahiny ny tompo tany an-danitra, nilasaka ny fanamasina. Ireto apôstôly izay nenjehana nalambaraka ilay diso fanantenana teo iny fa maty Jesosy. Nanana fanantenana indray tamin'ny Jesosy lasa niakatra any an-danitra satria ny fihin'ny tompo izy dia ozy izy hoe ataovy tsara ny asako fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy indray avy eo. Nampanantenany ny apôstôly fa nao ny asan'ny tompo dia andeha fahamarina tsara fa misy fanomezana lehibe rehefa tonga any amin'ny tompo any an-danitra, fa any an-danitra indray ny fotoana any ny fankahita. Ireto apôstôly nenjehana reto rehefa avy mitena tompo an'izany dia lasa izy dia nisy anjely tonga hoe Galileany, iny tompo izay hitanareo dia mbola ho avy tahaka anay hitanareo ananzy. Dia lasa zareo sady faly hoe hitanay mihitsy ny karantany an-danitra fa tena zanak'Andriamanitra izy. Tonga amin'izay ny Pentekosta nilasaka ny fanamasina. Tory teny amin'izay Petetra. Teraka amin'izay ilay foazam-panahy fiangonana kristianina tamin'izany fotoana izany. Ny olona 3 natao batisa hoe inona ny tokony ataonay? Andraisana famelan-keloka. Atao batisa nareo, natao batisa. Nanomboka tamin'iny Pentekosta iny, ery Petera olo sy nianatra izy John. Jerevana avy any, hatramin'izay nivavahany zareo tao amin'ny tempoly. Tamin'ny andro ny tompo mbola teo ambavadiny sara enika foana itsy lehilahy malemy ity. Fa rehefa nandray ny fanamasina izy
nandray hery izy dia nijery azy lay mpangataka mba homeo fiantrana fa ahoana ozy Petera sy Jaona taminy tsy manana volamena sy volafotsy homenanao izay fa zay anananay no homena ianao mibanjina anay amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta mitsangatsangana niaraka tamin'izany tonga dia niasambosambotra raha lehilahy sitrana niaraka tamin'izany kitrokeliny izay nalemina nitra ny 7 taona halleloia ao ambadika niady sy ny fanenjena sy maintsy misy voninahitran'Andriamanitra miseho foana androany aloha mety faly ny fahavalo satria enjena ianao enjena izana-potehana lambaraka fa ny ampiso isandratra dia isandratra anao isandratra isika rehetra halleluia halleluia ny zavatra fady eo anatin'ny fanenjena dia ny miemotra aza miemotra zany fa manotro foana tahaka an' Jesosy tompo vao maika izy nandroso na dia nipotrapotraka salamiraza ny asemboana tamin'ny tavany vao maika nandroso izy ianao nivavaka mbola sy nipotrapotraka salamiraha ny asemboanao zay sy finanan-kanina kely io ve fa zatra mifadianina ianao sy fisimbola vola fitady tsy hitako zay tena hoe ady mafy be korontana tokantrano misy mpampiady io fa mbola ho leo ny mpampiady fa ho hitan'ny maso ny isan-dratanao halleluia halleluia raha misy adiny kristianina samy kristianina tahaka an'izao zavatra misy nisy taona nisy mpanjaka anankiray Jeroboama tany amin'ny tany Israely dia nisy mpanjaka tany amin'ny Joda Iabiny anarany ireto anefa ny Israely reto efa nivavaka tany nanao saroa mivolamena zareo dia tany nivavaka tsy nanao any firavoravona ntsony sy nanao ina fa tany dia io no nivavahany zareo fa mpanjaka Iaby tao Betlehema tao Joda dia ny zavatra nitranga mbola nivavaka tamin'Andriamanitra ary tena nifikitra tamin'Andriamanitra ny fona ny ansy ady azy amin'izay ny Israeliana satria manana miaramila 7 hetsy fa ny miaramila ny Iaby kosa miaramila ny Joda 4 hetsy tonga amin'izay ny antenimboatra andeha hiady eto zany ny ady ny samy kristianina eto ady ny samy mpivavaka fa nivavaka anankiray efa niverin-dalina efa niemotra fa nivavaka anankiray mbola mijoro tahaka anao zao amen dia ny zavatra n'izy tamin'izany dia nandeha izy 4 hetsy andeha hiady dia nentina ny mpisorona sy ny anjomara sy ny trompetra afaneny sy nanana fitaovam-piadiana kory vitsivitsy ihany izay nanana ihany mitondra dia nianso Iaby hoe ry Israely eo fantatro fa besaka nareo dia aminay fa izay vitsy fa izay kosa dia milaza aminareo fa rehefa sofinay mafy ny trompetra afaneny dia ny Andriamanitra mihitsy no amela anareo dia ho hitanareo zany hoe Andriamanitra mamela anareo zany nanao teny-pinoana izy nanomboka amin'izay niraikitra ny ady dia ozy mpanjakan'ny Israely somary mampirana nareo dia sakodidiny reo satria zareo 7 hetsy fanenen'ny Joda 4 hetsy firenen'ny Joda 4 hetsy ny miaramilany ny zareo 7 hetsy 7 hetsy io niparitaka somary nampirana azo teo afovoany amin'izay miaramila 4 hetsy rehefa nomboka amin'izay ny ady ka nijery ny miaramila andeha hiparitaka iady feno fahavalo manodidina tsy hita soa zay ale tsofo ny mpisorona amin'izay ny anjomara ny orakoraka daholo ny miaramila rehetra nandefa otrika Jehovah Andriamanitra tonga dia Jehova niady tamin'ny miaramilan'ny Israely repaka avokoa ny 7 hetsy ry havany halleluia hafa ihany ny olona manana n'Andriamanitra ka mitoky aminy zany lazaiko aminao nininy na dia trenao aza misy miala amin'Andriamanitra zany fa rehefa natomboka izy ty dia sy maintsy jerena hatramin'ny hafarany amen jery amin'izay ny miaramila ny Iaby 4 hetsy efa feno miaramila manodidina tsy hita soa zay ele tsy tara misy misorona ny soka trompetra afaneno ny orakoraka mafy amin'izay ny eny Jehova tany an-danitra satria ny teny Andriamanitra raha misy ady eo amin'ny taninareo
ka izy fahavalo mampahorinareo tsofo mafy ny trompetra dia ieno anareo aozy izy dia ady amin'ny fahavalonareo tsofo ny mafy amin'izay ny trompetra dia niorakoraka sisa no azo natao nataony miaramila ny aby ary tao anatin'izany Jehovah nandefa otrika vetivety eo ireto miaramila ny Israely reto ny famono niaraka ripaka daholy ary mbola miaramila ny aby indray aza mbola nanezika izay tsy maty tao anatin'izay ahoana ary no ahafahan'ny olona zay efa sakodiny miaramila fa io Andriamanitra ansika io mijery toepo iza ny manana toepo tena vonina ifikitra aminy hatramin'ny farany aoka so amin'ny fitiavam-bola na fitiavaka reny fa tena fitiavan'Andriamanitra no itiavanao azy tena fitiavana vokatry ny fosy ny fanahinao itiavanao azy ary tsy hevitra zany ianao na amin'inona na amin'inona halleluja Petera ny teny vonina anaraka anao hatrany am-ponjy dia ozy tompo raha sy maneno ny telo ny akoho dia manday raha sy mbola maneno ny akoho dia anday ny telo ianao ny tompo ane naminany amin'iny izy misy namorse amin'ny Petera tsy ara ho faty aminy fa Petera vao nahita ny tompony samorona tonga dia navoaka ny sabatra hoe izay alehany fady ty namony ihany aloha izy dia na afaka sofina anankiray petraka amin'ny tantarany Baiboly zany mariny zaniko mahita hoe mpivavaka dia ataony tsintsina fa mamaly atao tsintsina voro misy ny fianakaviana dia ianao ny tabatabaina io mamaly ijoroy hatramin'ny farany zao fivavahana fahamarina efa azonao zao na any ampiasana io na aiza mijoro foana anao zay fentraikany any fentraikany fa anao mila mijoro ary ovy tsara ny fahamarinanao fa tsy maintsy misy farany zavadrehetra fa ny olo-marina aloha hatreto na jerena tany amin'ny andron'ny Lazarosy na maty azy izy mbola nasangany tompo satria ny tompo ny fananganana ny maty sy fiainany jerevo sara ilay zanako vavy mpitondra teny mosy nasangany tompo tamin'ny maty va ireo olona tiany Jesosy daholy dia naneho ny fahagagana ireo olona tia azy rehetra reo dia naneho ny fahamantarana na i Maria zany na ilay vehivavy ny sidra 12 taona zay ninoan'ny tompo tsisy mialamainy zany noho izany amin'ty andro anty sy misy mialamainy zany sika zay tonga eto fa sy maintsy mandray fa soavana avy amin'Andriamanitra halleluja halleluja fa ny ao anatin'ny sainao dia vonina hijoro hatramin'ny farany ianao faharoa manaraka an'izay niankina tamin'Andriamanitra Josafata rehefa nandalo ady moa tsy nivadika fitahiana va lay fahadisompanantenana teo ady ny nandeha natrehana ny olona iady aminy maty daholy fitahianan'ireo oloreo nentiny avy tany reno ny tanteriny miaramila ny zareo zay nle hoe fahadisompanantenana mivadika fitahiana raha ohatra ianao ka manankina amin'Andriamanitra ny fiainanao ao anatin'ny ady ny ady samy manana ny azy sasany ao an-tokantrano zanaka maditra vady masika mamono zavatra rehetra ao daholy za miteny amintsika samy manana ny adiny io ao ny fanalambaraka ao ny famoronana lainga entina ampihemitra olona fotsiny fa i Satana sy dragona dia sy maintsy mandefa rika amin'ny vavany fanaratsiana mampihemitra olona nefa diny io tsara fa ny fanenjena tsy ho mandrakizay ny fanalambaraka tsy ho mandrakizay fa misy io dia avy eo misahatra
misy io dia aveo misary fa ny olo marina dia arovan'Andriamanitra foana. Tsy misy olo marina ka nafoy na ny zanany mangataka hanina fa horeny tsara ny finoanao. Jereo sara Ezekia zavatra misy rehefa ny taminy Sankeriba sy miaramilany mitondra afatra rabisake fa hoaringana daholo zareo dia hoy Isaia mpaminany ry Ezekia aza matahotra satria ny taratasy avy tamin'ny Sankeriba fampiorona azy nentiny tao amin'ny tempolo dia nentiny ambavaka. Tonga tany amin'ny Isaia mpaminany ny afatra aza matahotra ry Ezekia fa Jehova hiady ho anao amin'ny tsindray mitoraka ity fa tsy ho atolotra ny Jehova eo an-tanan'izany Jerosalema ary tsy ho ravany manta. Inona amin'izay vao nialany amin'izay vao tonga eo akaikiny Jerosalema amin'izay miaramila ny Sankeriba 5,9 ala sy ray hetsy miaramila andeha nafika. Dia inona amin'izay zareo mamely lafy manao afindasy eo fa raha maraina dia tafihana ny Jerosalema horavana ny tempoly dia ho vonoiny Ezekia mpanjaka sy ny vahoaka ao anatiny. Ny olona rehetra tao sasany tabatabany Ezekia ndao ianao mandeha amin'ny Sankeriba mpanjaka ny Siria mandeha anao dia mifona aminy ndao sika hiavana aminy atolory anazy ihany io tempoly masina io raha io ny tadiavana toy izay hita vahoaka be dia be ho faty. Dia hoy Ezekia tsy atolotro any mpanota ny zavatra masina an'Andriamanitra na dia ho faty azy za tsy hanolotra ny zavatra masina ho any mpanota zany fa Jehova ny tokiko izy ny mpamonjy tsy manan-kery amin'izay fotoana. Tonga ny afatra tamin'ny Isaia aza matahotra ry Ezekia fa sy ianao no nantsony ady ozy izy Andriamanitra fa za fa hitanao tsara ny amaliko azy dia ny masonao ny ahita. Maraina ny andro ny alin'iny efa tazana hoe ry miaramila manao afindasy. Maraina ny andro andeha hiady zareo. Ny alin'iny ihany nisy fanavy tamin'i Jehova dia nisy anjely anankiray na melany izy 5,9 ala sy ray hetsy maty ripaka daholo izy rehetra sy nisy niangana na dia ray azy. Ka ny fahavalo izay manaratsy ny manenjika ny olo marina sy mainsy anjeny fa ny fahavalo izay manenjika dia efa misy toerana ho azy dia ny fahampotehana aorindrinao satria nomen'Andriamanitra fanahy izy fanahy matoky fanahy marina manala fahamarinana fa izy no mini mamily ny fanahy ny any amin'ny zavatra rasy dia any ny anam-potehan'Andriamanitra azy. Sarovy sara fa misy ny fizahanttoetra ataony devoly mafy tena dona mafy dia mijery anao Andriamanitra ahoana ianao amin'io tsy hay na inona zavatra mitranga ao na inona zavatra mitranga mety nampedivin'olona taminao ny vadinao dia nandeha ngano sotro zao fa ianao dia manao an'izao manao an'izao ianao nanome volan'ny fianakavianao tany nanome volan'ny sokosoko ianao dia zao devoly dia iny amin'izay enony dia nampiady tao anaty tokantrano ilay vadinao tsinao no miady aminao dia hoana mola hijoro amin'ny fitiavan'Andriamanitra sa sy hijoro vitsy ihany ny tena hijoro ohatrany hoe hijorojoro jorojoro sa tena hijoro e ay ohatrany hoe hijorojoro manko neniko teo misy ny sasany mpiara-mivarotra aminao tsy manino tsy maninona eo ianao anefa tsy nakatrosa taminy tonga dia tabatabay saron-dohanareo io saron-do tena zakany olona fa tsy hay hoe maninona azy isy manenjika anao amin'inona fa ny saron-dohanao tena alany nefa sy zavatra ninramina taminy io na hoe nividiana tany aminy fa zavatra mipetraka tsara eo amin'ny lohanao ianao raha tsy mahasiaro akory hoe manao saron-doha fa le olona tonga dia sy mahazakanyio tabataba fotsiny rehefa tonga aminao zany fanenjehany zany dia vao maika manatona an'Andriamanitra ianao. Halleluja. Vao maika ianao manatona an'Andriamanitra ny ady sy maintsy andalovana
fa rehefa manatona an'Andriamanitra akaky ianao dia sy maintsy mivoaka mpandresy ianao, ary ny mpanenjika anao sy maintsy ho faty, sy maintsy ho ringana, sy maintsy hiarana loza izy satria manenjika olo marina. Tao moa jerevansika ny baiboly amin'izany fanenjehana olo marina zany. Mpanjaka voalohany toko faharaiky amby roapolo manonkana anjiny ny voalohany. Izao ny voalaza aminaran'i Jesosy Tompo. Mpanjaka voalohany toko faharaiky amby roapolo anjiny voalohany. Ninona aminoana ny Nabota sy nahazony Ahaba ny tanim-bolobony ary ny loza voalaza anjoany Ahaba. Averiko ihany. Naminoana ny Nabota sy nahazaony Ahaba ny tanim-bolobony ary ny loza voalaza anjoany Ahaba. Anjiny voalohany vakily aminaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezreelita nanana tanim-boloboka tao Jezirely, takaiky ny lapany Ahaba mpanjakany Samaria. Ary Ahaba niteny tamin'ny Nabota hoe omeo ainy ny tanim-boloboka ao mba ataoko famolena anana, fakaiky ny lapako izy. Ary ho takalozako tanim-boloboka tsara noho izy, na vola tokombidiny, raha izany no sitraky ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatria amiko, eo anatrehan'i Jehova izany, fa tsy omeko anao ny tanirazako. Ary Ahaba nankany an-trano, sady nalahelo ny sosotra noho ny teny nolazainy Nabota Jezreelita taminy hoe tsy omeko anao ny tanirazako. Dia nandro teo amparafara izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana ny mampahasosotra anao toy izao, no tsy mety homan-kanina ianao. Dia hoy izy taminy, satria niteny tamin'ny Nabota Jezreelita aho ka nanao taminy hoe omeo ainy ny tanim-boloboka ao ho vidiko vola, na ho takalozako tanim-boloboka hafa, fa izany no sitraky ny fonao. Raha izany no sitraky fonao, fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tanim-boloboko. Ary hoy Jezebela vadiny taminy, moa sy ianao tokoa va no mpanjaka no manjaka amin'ny Israely izao, miareny, minana, hanina, ary aoka ho ravoravo ny fonao. Izao anome anao ny tanim-boloboko Nabota Jezreelita. Ary Jezebela dia nanotra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahaba ka notomboiny tamin'ny fanombohan'ny kasenandriny. Ary ny taratasy dia nampitondrainy hoany amin'ny loholona sy ny manan-kaza tao an-tanàna dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota. Ary izao no soratany tao amin'ny taratasy, mensoa andro fifadian-kanina ary apetra eo anatrehan'ny olona Nabota, dia anangano roa lahy izay tena ratsy fanahy eo anatrehany iampangazo hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, dia ento mivoaka izy ka toray vato faty. Ary ny olona tao an-tanàna dia ny loholona sy ny manan-kaza izay monina tao nanao arak'izay nanirany Jezebela tany aminy. Dia ilay voasoratra tao amin'ilay taratasy izay nampitondraina tany aminy, dia nianso andro fifadian-kanina izy ka nametraka ny Nabota teo anatrehan'ny olona. Ary niditra ilay roa lahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany, dia niampangany Nabota teo anatrehan'ny olona ireo ka nanao hoe niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka Nabota. Ary nentiny olona nivoaka teny ivelany tanàna Nabota, dia notorahany vato ka maty. Dia naniraka tany amin'ny Jezebela izy ireo ka nanao hoe efa notoraham-bato Nabota ka maty. Ary rehefa reny Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin'ny Ahaba, mitsangana ka lahoanao ny tanim-boloboko Nabota Jezreelita, izay tsy foiny namidiny taminao, fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Ary rehefa reny Ahaba fa efa maty Nabota, dia niainga izy ka nidina nankany amin'ny tanim-boloboko Nabota Jezreelita mba aka ny tany ho azy. Ary nitenin'i Jehova tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe miaingaka mijina iona amin'ny Ahaba mpanjakan'i Israely, izay ao Samaria, indro ao amin'ny tanim-boloboko Nabota izy, fa lasa nankao izy mba aka ny tany ho azy. Koa mitenena aminy hoe izao no lazainy Jehova, efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia hiteny aminy hoe izao no lazainy Jehova, ao amin'ny tany izay ny lehilahy fanelika ny rano Nabota no lehilahy fanelika ny ranao dia ny ranao tokoa. Ary hoy Ahaba tamin'ny Eli, azonao va ao ilay fahavaloko? Ary Eli namaly hoe azoko ianao satria ianao efa nivaro tena anao izay ratsy eo mason'i Jehova. Indro ahatonga loza aminao aho ka nringana
ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaky Ahaba na ny voazo na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao atao tahaka ny taranaky Jerobama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaky Basa zanaky Ai, noho ny nampietrenao nampirehetanao ny fahatezerako sy nampanotanao ny Israely. Avero kely amin'ny anjininy faharoapolo dia milaza hoe ary eo batamin'ny Eli azonao vao ry ilay fahavaloko. Ary Eli namaly hoe azoko ianao satria ianao efa nivaro tena anao izay ratsy eo mason'i Jehova. Indro ahatonga loza aminao aho ka nringana ny taranakao. Averiko indro ahatonga loza aminao aho ka nringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaky Ahaba na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky Jerobama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaky Basa zanaky Ahia, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebelako dia nolazain'i Jehova hoe ny alika no hinana ny Jezebela eny ivelany mandany Jezirely, izay tamingany Aba maty ao an-tanàna dia hoan'ny alika, ary izay tamingany Aba maty any an-saha kosa dia hoan'ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny Aba izay nivaro tena anao izay ratsy eo mason'i Jehova, satria nampirisiny Jezebela vadiny izy. Ary izy nanao fahavetavetana loatra tamin'ny nanarany sampy, dia tahaka izay rehetra nataony Amorita izay norohan'i Jehova teo anoloany zanak'Israely. Ary rehefa reny Aba izany teny izany dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolokoditra sady ny fahadianana sy nandry tamin'ny lamba fisaonana ary nanjo rehetra teny am-pandehanana. Ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'ny Eli Titsibita na hoe hitanao va ny nanetreny Ahaba tena teo anatrehako, satria naneritena teo anatrehako izy, sy ahatonga loza aminy aho amin'ny androny, fa any amin'ny androny zanany vao atonga loza amin'ny taranany aho. Amen. Zay zany le hoe tsy azo ataony manisy raha sy olo-marina. Tatsiarina nandeha ihany ny fotoana, nandeha ihany ny fotoana. Sy Ahaba akory namono ny nabota Jezreelita, fa Jezebela ny raisy kombakombatany. Fa matoy Ahaba sy nanakana dia manaiky zany izy. Dia ny zavatra nitranga nanangana lehilahy masika amin'izay. Komandiny miaramila izy amin'io dia Jehoany anarany, zanako Josafata. Lehilahy tsy fahamarina lehilahy fa entitra tena voalazan'ny Baiboly zao teo fa hoe rehefa nisikilo ny antsily dia nahita hoe izy ozy tahaka ny Jeho, satria ny firiotra ny sovaliny dia ohatra ny sovalin'olona dala. Asika efa hitahita sika amin'ny Jeho ihany ny toetrany. Efa hitahita sika amin'ny Jeho ihany zany toetra zany. Fa mbola sy nijirijiriny masoniny ianao. Fa inona amin'izay tonga Elisa-paminany dia naniraka ny zanaka-paminany nitondra tavoarana izy jelilo. Tanana ozy izy mandeha any amin'ny Jeho. Andramotany Gileada dia mitadiavany Jeho. Dia ilano amin'ny lohany ty menaka ty dia lazao ianao ny mpanjakan'ny Israely, ianao ny tenren'Andriamanitra hamaly any Ahaba amin'ny rasetony ary andringana ny taranany rehetra. Ary sy vitan'izay ihany fa ianao ihany koa andringana ny Jezebela noho ny nataony tamin'ny nabota Jezreelita. Eno tsara zany. Nandeha amin'izay ary dia avy teo dia nitsoaka ilay ankizilahy teo amin'ny komandy miaramila teo izy, dia fantany Jeho dia hoe recommande eo ozy ilay ankizilahy. Dia ozy ilay komandy miaramila namaly Jeho hoe iza ny tadiavinao, satria amin'ilay izy masika dia komandy miaramila izy. Fa izy rehefa hanao zavatra zay dia tena zay mihitsy. Dia teo amin'izay iza ny tadiavinao, ianao misy recommande eo, misy resaka ataoko aminao. Dia ozy ny namany inona koa zay nolazainy adaly iny. Dia lasa izy nandeha toa dia nampidiny ny jililo
dia niraraka tamin'ny akanjony Jehova daholo dia niteneny hoe ianao ny eo amaly ny Ahaba sy ny tarana ny ary Jezebela vadiny, ianao no asangany Jehova. Io misy olona ilana azy ihany, io olona sarosarotony io io olona masika io. Dia ozy amin'izay ilay namany avy tany nahita ananzy feno jilolo, inona ny teneniny adala iny, iny dia mandainga foana. Ozy izy Jehova niteny izy fa zaho no mpanjakan'i Israely ary nanositra anay izy avy tamin'ny Elisa-paminany. Nesorony reto namany daholo ny akanjony dia nataony ambaratonga dia niteony nandehanan'i Jehova. Ary nitsoka anjomary dia vory daholo miaramila tonga dia nataon'Andriamanitra nampy an'i Jehova daholo. Lasa amin'izay izy andeha iriotra. Ary ny firitra ny soavaly ozy izy ohatran' inona? Ohatra ny firiotra n'olona adala. Satria tsy mitsitso mihitsy. Hita mihitsy zany rehefa mitondra tôbily ireny Jehova manao chauffeur. Fa ohatra ny fitondran'olona adala ireny mihitsy. Fenao ndray miteny aminy moramora dia araka foana za manao an'izao aminy amin'ny devant eo. Ensoko amin'ny roa tenao soko fa tena eo foana anao mikapokazy dia rangotonao izy dia calme izy aloha dia mikakaka amin'ny fiomezana. Fa tonga dia entiny riotra ohatra ny fitondrana adala mihitsy io fiara io. Indrindra fa hoe kalesy soavaly, ngamba voakapokapoka ohatran'iny soavaly entiny. Lasaka tao aminy fanany Jehova, lasa izy andeha andringana. Tonga teo amin'ny tany nabota Jezreelita. Tonga teo ny fitsaran'Andriamanitra. Jinio tsara fa hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny tany lafany alika ny rano nabota ny lafany arika ny rano Iaba. Teo aloha Iaba dia maty matenady tany dia maty teo amin'ilay toerana ny lafany alika ny rano nabota. Ary teo amin'ny tany mboloboka nabota Jezreelita teo natratrarana ny zanany mpanjaka. Tonga dia nitifiriny tamin'ny zanasipika iny dia niboraka tany amin'ny fony. Maty iny aloha. Misy mpanjaka hafa ihany koa mbola nasiny. Ary Jezebela amin'izay nitadiaviny. Sikilo ary ambony ary amin'izay Jezebela varavarakely dia inona nataony? Nanao loko mainty tamin'ny masony. Io le manja maso moa. Tena nanao izay ino? Crayon-cils. Crayon-cils. Nasiny crayon-cils dia nasiny tsara tarebe daholo. Ny haingo izy nasinisiny sarisary zavatra aby ny volony dia ny zavatra nitranga. Dia ozy izy tamin'ny Jehova hoe jimry mpamono tompo izy izy. Vao nahita an'izany Jehova. I Jehova nefa efa fantatsika amin'ny toetrany. Mitovitovy amin'ilay Jehova toy misikiny mihitsy. Tovy amin'iny mihitsy fa tsy misy hafa. Fa za miny fa mbola hisandratra ihany koa izy iny mbola hisandratra iny manomboka androany iny dia ho tonga amin'ny fisandratana. Satria nalefa aloha ny miaramila nitondra soavaly. Lefa ny mpanjaka dia anontany hoe fihavanana va? Dia ozy izy inona ity fihavanana fandara mankany aorinako? Fihavanana iny tonga koa le anankiroa. Faharoa. Fihavanana ina fa mandana ny arinako any. Dia ozy le mpitsily. Izy aloha dia tahaka ny Jehova ozy izy le mitondra soavaly mitondra kalesy. Satria ny firiotrany dia tahaka ny firiotrany fitondran'olona adala. Hita amin'ny Jehova mihitsy zany toetra izany. Dia ny zavatra misy hitany amin'izay Jezebela. Ary Andriamanitra dia efa naneraka ny Eli niteny tamin'ny Ahaba hoe Jezebela dia ho an'ny alika ny fatiny, ho an'ny alika ny nofony. Ary tsy alevina izy ho an'ny alika ny nofony. Teo amin'izay izy dia niteny any Jehova hoe jimry mpamono tompo. Dia ozy Jehova sady nijery. Iza no ao anatin'ny trano io dia hoe nisy lehilahy. Raha namako ary nareo dia adaboy atsy ambany, latsao atsy ambany io vehivavy io. Tonga dia nalatsana. Paritaka amin'izay ny rano Jezebela. Dia nisaksahan'i Jehova tamin'ny sovaliny sy ny kalesy ny fatiny. Dia napetrany teo ny sovaliny dia lasa izy niakatra tao ambony ny sotro. Verina avy tany izy dia hoy Jehova hoe aleveno le fatiny Jezebela teo. Fa zanaka mpanjaka iny izy nijerevana avy any dia inona sisa tavela? Karandohany, tôlan-tanany sy ny tôlan-tongony. Fa inona ninana nofony?
nohaniny alika zany hoe Andriamanitra tsy mbola namaly azy aloha amin'ilay izy be vava be mbola mafana fo iny, amin'izy manao ratsy iny mbola tsy mamely azy eo Andriamanitra, dia mbola mirijariza ho izy hoe za mbola mavita an'izao, za mbola mavita an'izao, mety mbola zao za, mety mbola zao za. Fa amin'ny fotoana amin'izay amalian'Andriamanitra tsisy afabela. Eo amin'izay no ananganany any Jehova, fantany fa tsy misy mpanjaka vitanao an'izany iraka zany. Aiza ny avitanany zany hoe zanaky aba 70 lahy samy nitapahany ray mandeha daholo ny lohany, dia nataony eo am-bavady dia navangongony anaty sobiky. Lohany zanaky aba 70 lahy, zany nitoetra ny Jehova zany. Na ny voazina na ny tany amin'ny toeran-kafa, na lahy ny tany amin'ny toerana nataony samy belona tany. Tena nahazay ny mihitsy. Dia aveo tapahana ny lohany zanaky aba 70 lahy ny zanany, dia ny tapahany dia ny vatany naleviny tany Zezirelita tany amin'ny tany mboloboka ny Nabota. Fa ny lohany kosa dia nataony ny vangongo teo amin'ilay vavady amin'ny sisiny aviato, amin'ny sisiny aviato, lohan'olona 70. Zay miditra teo dia iza nanao an'io, dia hoe Jehova mpanjaka nanao an'io. Ny ororo tamin'ny daholo ny olona rehetra satria olona tsy azo io ifahamaliny zany. Olona tonga dia mandray fa napan-kevitra eo eo zany, olona mafy loha zany, olona tonga dia lohana dala be mihitsy, tsy azonao tao ninonino, tsy azo ifanazavana. Fa rehefa omey izy aloha dia tsara izy dia madio tsara ny fony. Tsy haina hoe zany any koa ve zany nitoetra ny Josafata rainy taloha, nefa Josafata hitansika fa nandeha tamin'ny fahamarinana. Ary rehefa niady tamin'ny Amonita izy sy Moabita dia nivavaka tamin'Andriamanitra, dia ilay fahadisom-panany tanana iny lasa nivadika fitahiana 3 andro misesy fitahiana foana. Zany an Josafata tsy an'Andriamanitra ary tsy mivadika fahamarinana, fa i Jehova zanany. Rehefa miteny Andriamanitra izao ny atao, tsy maintsy vitany io na afatesany azy. Nilamina misy ny tany tamin'ny androny Jehova, fa noazay ny atrany ambany voatra tany taranaky aba, tsy maintsy nivonoana izy 70 lahy satria zany afatra Jehova. Nefa zanaka mpanjaka Ahaba maty tao anatin'ny kalesy teo amin'ny amoron-drano, teo amin'ny nahafatesany Nabota Zezirelita. Ny lafa ny alikan'ny rano dia teo nahafatesany Ahaba. Jezebela hoe ozy eli hoe ho an'ny alika ny nofony, tsy aleviny izy fa ho an'ny alika ny nofony. Tena marina fa no an'ny alika tokoa izy Jezebela. Ary hoe aza vela isy iangana tananaky Jezebela sy Ahaba rehetra 70 lahy be zao niaraka ny tapandoha, dia navangongo anaty sobika anankiroa amin'ny sisiny amin'ny roa amin'ny vavahady miditra an-tanàna ny lohany zanaky Ahaba 70 lahy. Ka ny olona manao ratsy na manenjika olo marina na miemotra amin'ny fanompona tahaka ny Ahaba dia zay ny zavatra miandry azy. Tsy mamaly androany dia androany Andriamanitra, fa mamaly izy amin'ny fotoanany. Ary amin'ny fotoana hamalian'Andriamanitra tsy misy mahazaka an'izany famalian'Andriamanitra zany. Fa sy mbola mahazo mirehare aloha hoe za nanao an'izao dia aiza koa izay fentrekany amiko eo, za ary tsy mbola mirijarija be. Fa mbola isy olona sy zakanao any, mbola misy olona sy zakan'izany olo zany any amaly azy, mbola isy olona sy zakany any amaly azy. Fa aza mirehare ny amin'ny androany fa ny ampiso tsy fantatra. Fa nampanjaka azy Ahaba, natezitra n'Andriamanitra nakana zavatra olona-keriny sy fanambakana, ary sy vitan'izany mbola novonoina koa le olona. Olona anankiray novonoiny Nabota Zezirelita, fa ny zanany 70 lahy ny sandany zany. Ary Jezebela no an'ny alika nofony, karandosa teo. Ary Ahaba maty anady, ringana daholo izy mianakavy. Fantatr'Andriamanitra iza no olona mahery avaloko ataoko mamaly an'ireo, dia nanangana an Jehova io satria Jehova dia manana lohana dala mihitsy. Rehefa endry dia endry, fa rehefa dala zay tsy azonao tao ninonino. Voapirofo ny Baiboly zany hoe
tahaka ny jehova izy izy satria firiotra ny kalesiny dia tahaka ny firiotra ny adala, tahaka ny fitondrany adala kalesy. Zay zany zavatra misy. Ka ny zavatra tiako tenenina amaranako ny teny, besaka ny mpanenjika anao sy ny mpanaratsy. Na za zao aza dia besaka ny mpanenjika sy ny mpanaratsy, besaka tena besaka. Ianao zao dia maro ny olona sy tianao. Ny tanjona ny satana amin'izao andro farany zao dia ampiala anao ny fahamarinana. Fa raha ifahamarinana iny tety avy any an-danitra ka tonga ao aminao, ka ny tany nampisimoka famonjena ho anao, Jehova nampisimoka fahamarina ao anatinao, tsy hitafa verin-dalina zany intsony ianao mandrakizay. Amen. Halleluja. Tsy tafa verin-dalina zany sonina mandrakizay. Fa ny olona miemotra tahaka ny aba, rehefa niteneneny Jezebely izy dia niemotra. Fa sy ny feon'i Jehova dia inona nataon'Andriamanitra taminy? Ny alan'Andriamanitra izy dia niditra ny fanaratsy. Satria ny vavam-bahoaka narahany Saoly fa sy ny tenin'i Jehova, sy ny feon'i Jehova hoe arongany daholo ny Amalekita, mbola nentiny ihany agaga. Rehefa nanontaniana izy inona ny tonga nanao an'izao dia ozy izy hoe satria ozy izy zanany naraka ny feon'ny vahoaka. Vitako ihany iraka nampanaovin' Jehova na fa sy naleo ny feon'ny vahoaka za, fa entina daholo ny matavy rehetra amin'ny ondro ozy izy. Tao anatin'izay zany no nisy fialan'Andriamanitra tamin'ny Saoly, dia nijirana fanahy ratsy izy. Fiemorany zany dia namono teny Saoly. Niemotra ihany koa Jodasy, niemotra ihany koa Jodasy. Dia inona maty namono teny iny? Tsy eo no eo ny fahamalin'Andriamanitra. Avelany aloha le olona hatanteraka ny mission, hatanteraka ny iraka zay ataony amin'ny fanaratsiana rehetra, dia manapitra an'izay ao anatin'ny fony misy amin'ny fanaratsiana rehetra, na amin'iza na amin'iza, na amin'ny telefôniny io na mandeha ny tranon'olona na maninona, dia manaroatra mihitsy dia avelan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra amin'izay manangana olona tsy leon'iny olona iny amin'izay amaly azy rehefa avy eo. Fahamalina avy amin'i Jehova 5:07 5:20 sy raesy azy miara-mila ny 5 ny vonoan'i Jehova indray mandeha. Fa zao ihany koa ao anatin'izany hisy fahagagana ataon'Andriamanitra anao. Raha isangana amin'izay Jehova androany dia hanampy anao aloha ny voalohany. Iza daholo ny fahavalinao rehetrarehetra eto, ao ny olona, ao ny trosy, ao ny tsifisino, ao ny aretina, ao ny olona maro sy karazany, fikorontanany tokantrano, hitsangana Jehova Andriamanitra andresen'ireo fahavalonao rehetra ireo. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any amin'ny tany Egipta. Fantatry ny alahelo, ny areko ny fitarenany, fantatry ny alahelo. Hidina ao zao amonjy azy amin'ny tanany fahavalona. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7:10 sy ny radio fifoazam-pana 2:11 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tiakanavaka. Fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminanin'i Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.